Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratry ty Alahady fa 5 volana Jiona ty. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika fa mbola meno tombon'andro ahafahantsika mandray ny fahasoavany amin'ity maraina ity. Mialohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofinainana io dia vavakisika. Tompo Andriamanitra eo, mbola misaotra anao zay mbola manome tombo-taona, tombo-piainana ho anay tsirairay avy. Misaotra anao ihany koa zay miay anay sy mampandroso anay amin'ny fahamasinana trany. Mangataka aminao mba hanatrehanao ny fotoana zay ataonay eto aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinaina androany dia manao hoe mpampianatra tsy ho mpiainana. Mpampianatra tsy ho mpiaina. Nalaina amin'ny Lioka 4:5-12 manao toy izao aminaran'i Jesosy. Ary izy nampianatra teny amin'ny sinagogan'ny olona ka nankalazainy izy rehetra. Amen. Tamin'ny resaka nataony tamin'ny Nikodemosy dia nivelarin'i Jesosy ny drafitry ny famonjena sy ny asa nanirahana azy teo amin'izao tontolo izao. Tamin'ny fiatombohan'ny asany indrindra dia novelariny tamin'ny membre ny Sinejiona iray ny famarinana, tamin'ny saina vonika indray sy tamin'ny mpampianatra voatendry teo amin'ny vahoaka izany. Nefa tsy nandray ny fahazavana ireo mpitarika tao amin'ny Israely. Nafeny Nikodemosy tampony ny fahamarinana ary nandritra ny 3 taona dia tena tao kely ny vokatra hita. Nefa fantatry Jesosy ny tany izay nandatsahany voa, ny teny izay nolazainy tamin'ny alina tamin'ny mpiaino iray tao amin'ny tendrombohitra mangina dia tsy very tsekory. Ny fotoana izay tsy nanekeny Nikodemosy apahy be maso an'i Kristy, nefa dia miaro ny ainy izy ary nandanjalanja ny fampianarany. Tao amin'ny Sinejiona dia imbetsaka no nahody ny fikasan'ny mpisorona monan'i Jesosy. No farany andefa rehefa nasandratra teo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy dia tsaroan'i Nikodemosy ny fampianarana tao amin'ny tendrombohitra Oliva. Nanao hoe ary tahaka nanandratan'i Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy hanandratan'ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Ny fahazavana avy tao amin'io resaka mangina io dia manazava ny hazo fijaliana teo Kalvaria ary mahita ny mpanafitra an'izao tontolo izao teo amin'i Jesosy Nikodemosy. Rehefa niakatra ao any an-danitra ny tompo rehefa niparitaka noho ny fanenjehana ny mpianatra dia nankeo amin'ny tany mpiadena tamin'ny Kasainy Nikodemosy. Nampiasa ny arenany izy mba hanohanana an'ilay fiangonana voateraka izay nokasain'ny Jiosy potehana tamin'ny nahafatesan'i Kristy. Noesoesoina, noenjehiny izay nanaja azy tamin'ny andro hafa izy ary nanjary nahantsa tamin'ny arenan'izao tontolo izao izy, nefa tsy nihozongozona ny finoana izay nanomboka tamin'ilay resaka nataondray alina tamin'i Jesosy. Notantarain'i Nikodemosy tamin'izao izany resaka izany, ary tamin'ny alalan'ny diapenina dia voatahiry ho fampianarana ny olona tapitrisana izany ary vakiantsika koa ankehitriny izao sy anao samy mahalala ny tantarany. Ary ireo famarinana ampianarinao dia manan-danja ankehitriny tahaka ny tamin'ilay alina sarobe teo tendrombohitra ihany. Fonona nanantona an'ilay mpanapaka Jiosy hianatra ny lalàn'ny fiainana avy amin'ilay mpampianatra Galiliana izay tsy ho mpiaina. Dia mba ao aminao tokoa izany teny izany dia hitondra hery ho anao ny riko indrindra dia ho tahaka ny Nikodemosy isika hanana fahasahiana ny amin'ny afatra izay tokony ho ampitaina eny amin'ny toerana misy antsika eny, ary koa ametraka aloha laharina mandrakariva fa iny Jesosy iny izay nisolo vonaitsika dia izy ilay tompo, izy ilay mpamonjy tokoa. Amen. Rainay masina tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Misaotra tompo izay manome hery anay ihany koa, mangataka aminao izay mba hampitoerinao mandrakariva ary voleo fahasahiana ao anatinay ka tsy homenatra izay hitory hafatrao, tsy homenatra ihany koa hijoro fa mpanaradianao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Salam, aku
Hallelujah.